Mampitomboana aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Vavaka sika. Ry Tompo rainay ny an-danitra misaotra anao hatrany izay satria afaka namakivaky an'iny herinandro iny ary tonga amin'izao faran'ny herinandro izao. Indre ny hafalianay Tompo tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay sy voatany iseto izany, fa dia atolotra ianao hatrany ny saotra ny dera ny hajaron'ny voninahitra ary mametraka ny fiainanay eo am-paraparan'izao herinandro izao ampelantananao hatrany izay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako iray amin'ny andinitsoatra masina voalahatra ho vakiana sy ho toliana rapitso alahady ny Efesiana 4:1-10 ka hatramin'ny 20. Tantara efa haitsika kanefa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, koa miteny amintsika indray izy anio any am-pigadrana ary Paoly ry havana. Any am-pigadrana izy no manoratra eto. Rehefa nahita ny fitafy sy ny hoentin'ireto miaramila izy dia nanao sariteny mba ilazany fa toy ireo miaramila ireo ny mpino, vonona ny atikady mandrakariva ary ao amin'Andriamanitra no andraisany hery mba handresena ny ratsy, mba ahaizana mampiasa tsara an'ireo fitaovam-piadiana sy fiarovanareo anefa dia manana anjarany toerany lehibe koa ny vavaka. Nofaranan'ny apôstôly ny teniny eto ka hoy izy hoe: iraka, ambasador, migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahinao toy izay mety ho teneniko. Amen. Efesiana 4:1-20. Nahoana ary ny apôstôly Paoly no niteny an'izany? Ry havana, ambasadoran'ny fifatorana izy mba hanoritany fa toa misy zavatra mifanohitrany ary eo amin'ny fiainany. Atao hoe manam-pahefana izy amin'ny lafiny ara-panahy, hanambara ny filazantsara kanefa dia malemy ihany koa ara-batana, ary hita eto fa dia azo lazaina ho voasakan'ny fiarahamonina sy ny firenena izany. Izao izy any am-ponja any amin'ny fifatorana, izao no niavarany. Na dia izany aza nefa ry havana ny fiainany dia iraka ambasadoran'i Kristy sy ny filazantsara izy any am-pifatorana any. Izany no mbola nangatahan'ny kristianina tany Efesosy mba hivavaka ho azy ka tsy hemotra, fa ho sahatrany izy hitory ny famonjen'i Kristy. Ry havako, ho antsika izao tokoa anie ka indraindray koa rehefa mijery ny an'rahan'ny Tompo, indrindra ny haleibehan'ny asa na ny hasarotan'ny asa, dia izao matahotra isika, matahotra ny hijaly, matahotra ny higadra, matahotra ny ho faty aza satria mety ho be mpanenjika ry havana. Ireo no mahatonga ny olona tsy hanaiky ho hira Kristy. Ry havako, amin'ity an'ity aza iny fa na dia mampigadra aza ho an'i Paoly niraka nampanaovan'ny Tompo azy, dia mivavaka isika ho an'ireo mijaly rehetra, ho an'ireo mitory ny filazantsara nefa potika amin'ny fiainany, simba amin'ny fananany, fa na ny vatany aza dia misy amin'ireny no niratraina mitondra takaitra mandra-maty. Vavaka tsika indrindra any amin'ireo firenena mbola sarotra, tena sarotra amin'ny fitoriana filazantsara ry havana. Vavaka isika mba vita be ireo mpanompon'Andriamanitra any. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra misaotra anao izahay fa nomenao indray ny teninao izay mampahiry anay. Fa na dia mafy aza ny fitoriana filazantsara ka hiaretana ny mafy sy ny mangidy rehetra, miafara hatrany amin'ny figadrana aza tahaka ny fiainan'i Paoly eto, dia ampio izay mba tsy hatahotra, ampio izay mba tsy hemotra ny amin'izany ary mivavaka izay Tompo any amin'ireo firenena tena mbola sarotra ny fitoriana filazantsara. Misy ireo kristianina tena mijaly, misy ireo tena rava fananana, maratra, mitondra takaitra, voahenjika amin'ny lafiny rehetra. Tompo, ampaherezo izy ireny, arovy, ampio, arengana izany ny vao mainka ampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireny firenena ireny. Angatahany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen.